pôzipôzy ohatr'izay pôzipôzy fa mba maka pôzipôzy akondro indray amboarina kely aloha ny volo tianareo sa tsy tianareo. Kokodao zanagasikara rehetra dia mankasitraka anareo manaraka fandaharantsika isan'andro dia inona aloha hevitrintsika androany hoe inona atao mba teo be raha teo be ranomaina. Valo dera ihany tsy afaka miady amin'ny natoraly isika fa misy fomba atao ihany koa mba hoe ampatanjaka ilay ranomaina. Indrindra ho an'ny lehilahy mieritreritra ny hanamboatra zazakely. Elao ny sigara. Sigara dia mamono ary mampalazo lataka. Efa misy videoany alohany nataoko maninona ilay izy no mampalazo lataka antony averiko ihany aloha izany ilay izy. Rehefa miditra ato anatin'ny vatantsika, vatana ao ilay sigara dia mandalo ato amin'ny avokafoka. Rehefa mandalo rà vao miditra amin'ny vatana dia tsy maintsy mandalo eo. Ka rehefa tonga ao dia miparitaka maneraka ny rà ilay sigara. Mandalo amin'ny lalan-drà ilay potika sigara ao anatin'ny vatana iny dia mandona ilay lalan-drà. Rehefa mandalo lalan-drà, misy lalan-drà anankiroa ny vatantsika, lalan-drà menamena antsoina hoe artère, lalan-drà mangamanga antsoina hoe veine. Ka ilay lalan-drà menamena ny asan'ny lalan-drà menamena dia manome hery sy tanjaka ny vatantsika. Io no mampatonga ny vatantsika hoe miaina ohatran'izao. Ka ilay lalan-drà menamena no lanin'ilay sigara rehefa tonga ao anatin'ny vatana dia ilay rà tokony hikoriana tsara lasa manomboka marihatra. Ohatry ny ahoana ny rano rehefa marihatra tsy mandeha mikoriana moramora dia ohatr'izay ilay fiasan'ilay rà ao anatin'ny vatanao ao. Izay dia anisan'ny voaloha olana amin'ny tsy mampatanjaka ny ranomaina an'ilay satria voatohana ilay fitaovana tokony hampatanjaka ny vatan'ilay. Ny ihany koa manaraka misotro toaka. Ny antsika malagasy eto rehefa hoe tonga ny isaky ny faran'ny volana dia ndao anao revy, ndao anao ditra dia misotro. Tsara manalaza fa kosa ilay diso tafahoatra loatra izay tsy azo atao. Hafa ny revy, hafa ny ditra. Ny revy miaraka amin'ny namana ianao miaraka misotro toaka fa mahalala ny antonony ary tsy isan'andro fa mba hoe raha hoe indray mandeha isan-kerinandro ianao dia misotro kely iray vera ampy izay. Vola tokony omena fady aman-tsananga lany izay fitiavana amin'ny lehilahy, izay fitiavana amin'ny namana. Ny freny tsy hamelona ny lahy izany kely. Dikany izany ahena ny toaka. Manaraka ny torimaso matory ao anatin'ny 7 ora ny olona raha ny tokony ho izy. Raha ohatra izany ianao ka hoe tsy ao anatin'ny adiny 7 latsaka izay ianao dia miezaka izany ianao mba matory adiny 7 faravaratsiny elahy, faravaratsiny mba hampatanjaka ilay ranomaina. Mikotrana, ilaina ihany koa ny mikotrana, ilain'ny vatan'ny lahy izany. Tsy hoe kotrana be tena isan'andro andeha cross be foana dia isan'andro na ohatr'izao. Kotrana ilahy nefa toaka be sotroina amin'ny hariva dia inona koa izany ahena daholo ilay izy. Inandray ary izany sakafo mba hoe tsara tokony mba hoe hohanina izany. Kafe, misotro kafe lahy. Ilay kafe marron ireny tsara be ho an'ny vatana. Raha ohatra ka tsy misy ilay mpivarotra marron dia mividy ilay voan-kafe dia ao an-trano manamboatra, endasina rehefa marron dia iny totoina dia misotro isa-maraina, 2 sotro isa-maraina. Isan'andro isan'andro isa-maraina 2 sotro izy avy sy tonga dia 1 kaopy dia tsy ampiana siramamy fa iny ilay somary mangidy iny kokoa no sotroina. Matanjaka ny lataka elahy amin'izay fotoana izay ary somary marihitra ihany koa ny ranomaina. Tongolo gasy, ny tongolo sakafo daholo izany hohanina manta ilay izy. Tsy atao be dia be manao régime izany ilahy. Latsinainy kafe, talata tongolo, alarobia tongolo gasy, manaraka aorian'izay koa ny voankazo, ny zavoka. Dia inona koa ny zavoka manaraka efa nosoratako tato ilay izy dia ny akondro, ny goavy ary ny kiwi. Misy nantantana aloha tany hoe ahoana ny resaka cola. Ny cola dia afaka hohanina ihany koa fa tadio tsara fa mahery be io. Hohanina kely fotsiny ilay izy fa tsy atao be dia be. Dia izay. Lisany afaka mihinana ilay karazana legioma maro isan-karazany ireny. Lasa mieritreritra ilahy tena misy legioma ireny zavatra ho an'ny ankizy ireny atao inona ireny.
ilain'ny vatan'olombelona rehetrarehetra ny legioma fa tsy ho an'ny olona fa tsy hoe natao ho an'ny ankizy ihany. Elangy ny tena tompona antoka ao an-trano sy tanjaka ny ao an-tranoko, elandray tsy manao izay sakafo mampatanjaka sy mampimety izay vatalahy. Dia izay. Mangasetraka tompoko.